Taterina ny araba tokolasy tokovavy miarabanareo isatokantrano izay manaraka tsy tapaka ny fandaharantsika eto amin'ny fahitalavitra Omer TV. Fandaharana Tapatapak'Ahitra manasana manokana ireo kandida rehetra tsy ankanavaka izay mirotsaka ho fidiana amin'ny filoham-pirenena ao anatin'izao taona 2024 izao. Vahintsika amin'ity an'ity kandida miisa 3 izy ireo atao amin'ny akaviako ato ny kandida laharana 720 Mamy RADILOFE izay natolotry ny antoko roso amin'ny demokrasia sosialy. Miarabanao andriamatoa Mamy RADILOFE. Valomirabenako fandaharana Tapatapak'Ahitra. Vahintsika anankiray faharoa kosa dia RASOLOFONDRAOSOLO Zafimahaleo fantatritsika amin'ny anarana hoe Mamy izy ny laharana fahaefatra, izy kosa dia natolotry ny fikambanana fiaraha-metan'ny valontabena miaraba Dama. Miarabanao ary miarabantsika ny tokantrano. Ny tena marina kokoa dia ny antoko mananjary vahoaka ny nanamsotritena. Ary ny vahintsika fahatelo dia ny kandida laharana 720 izay avy amin'ny Antsy Madagasikara, Omer BERIZIKY izay laharana 720 miarabanao. Za koa dia faly miaraba ianareo ato amin'ny Omer TV ary faly miaraba ihany koa ny mpanaraka an'izao fandaharana izao eny atokantrano. Sotralisa tokony manana fandaharana kosa dia Roky RandriamandrantO sy ny tenako Pascal Tasoni miaraba. Miaraba amin'ny Pascal. Eny ary tokolasy tokovavy ao anatin'ny ora ray mahery tsika no Tapatapak'Ahitra araka ny anaran'ny fandaharana satria kandida ao anatin'izao vanim-potoanan'ny fifidianana filoham-pirenena zao. Na nivoatra be ny raharaha taorianan'ny fivoriana maro isan-karazany ekena ny fifidianana ho ahenitra ny fifidianana. Ataoko hoe totika avy hatrany aminao angamba ny amin'ny 7 novambra no daty voatondro isen'ny fifidianana. Misy ireo fivoriana maro isan-karazany tahaka an'izay tranga teny amin'ny Benseny teny Lansana, misy ihany koa ny fionana teny amin'ny trano lehibe teny amin'ny Fato. Aiza hoe tsika zao Ny lalam-panorenana dia nametraka hoe anelanelan'ny fa 5 novambra sy ny 5 desambra no tokony nanaovana ny daty anaovana fifidianana. Fananina nefa ny fitondrana zay ny fanjakana amin'izao fotoana izao teo alohan'izao dia nampandroso an'io ho lasa 7 novambra. Fananina zany io. Izany tsy afabela ny fitondrana tamin'ny andron'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny premier ministre niaraka taminy ary ny fitondrana amin'izao fotoana izao manao tady ny fomba rehetra anamboarana ny fifidianana io satria io no maerovana ny zon'ny malagasy rehetra tsy voahirika ary tsy anaovana kilalao na hoe efa fantatra zao fa osika io dia tompony andraikitra zany ianareo tsy maintsy mitady fomba rehetra anadiovana an'io fa satria ianareo ihany nanao fananina nampanatona an'io dia zay no izy tazomitsika zany io, zay fanampitsika. Fananina hoy Dama raha tsy ahivitsika ataontsika hoe fifidianana nanaroso izy ty. Na rahantsika rehetra ray natao hoe tolona nataon'ireo député miisa 370 député ny fanovana moa no lazana azy. Raha ny tantarany lalovantsika dia hoe avy amin'izy iny no niteraka ny fanovana ny araka ny fanapanana voaka ny fitsaramako momba lalam-pandena dia nesoa nametra-pialana ny premier ministre teo aloha dia notendrena ny premier ministre to ohatrany hoe nanaraka n'ilay pitsopitso ny andininy faefatra amin'ny 20 fifanarana politika kokoa ilay NSC. Tiako hazavain'ny Dama kokoa hoe ahoana milazany Dama hoe fanainina satria vokatry izay rehetrarehetra izay no niteraka an'ilay hoe élection anticipée nanjary tsy maintsy naroso. Tompony andraikitra zao satria raha tsy nisy an'ireo le lazaina hoe nanao fifanarahana politika ireo tsy ohatr'ireo nge ny tantara fa tokony natao anelanelan'ny fa 5 novambra sy ny nanaraka tsara ny lalam-panorenana fa amin'ny fomba hoana no masahidy zareo manova mandika lalam-panorenana amina resaka hoe fifanarahana antsokotsoko ara-politika hono. Andriamatoa Mamy RADILOFE, atao hoe iteraka resabe ny mahakasika ny liste ny mpifidy moa tena fototry ny olana ankehitriny. Ny fanamarian'ny olona betsaka ihany dia hoe fangamo tsy nisy olana foana ny liste ny mpifidy
ataoko hoe hatramin'ny taona maro mifandimby hatrany amin'ny taona 20 hatramin'izao nahoana no listy mpifidy io no ataoko hoe motif anankiray oentin'ny ataoko hoe anareo kandida sasany amina toerana zay misy atsika ankehitriny. Tsy akely aloha ombako manana ny tenin'ny namako kandida dama teo. Tsy akely vetivety aloha zany nampatsahivina hoe inona tonga an'io fifidianana melon'ny fotoana io. Na tonga ny fifidianana melon'ny fotoana io dia code électoral lalam-pifidianana zany zay nitapaka tao amin'ny assemblée nationale ary natonga ny député telo amby fitopolo nidina teny an-dalambe teny amin'ny 13 mai. Rehefa nidina teny an-dalambe ireo député ireo dia namoaka didy na avy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia nilaza izy tamin'izay fa nivoaka le code électoral zay navoaka zareo tsy miverina tany amin'ny assemblée nationale intsony zany code électoral io. Zay ve le accord politique resany tamy eto satria za aloha tsy mahalala ny accord politique, za tsy mahafantatry satria tsy nahita an'izany ahako, tsy nahita an'izay accord politique zay fa za mba te ahita an'izay accord politique zay satria zay accord politique zay nge natonga an'le fitsanganan'le gouvernement tavaovao accord politique entre an'iza moa zany da tena raha ny fijery an'le gouvernement dia accord politique amin'le antoko anankitelo. Raha ny fijery azy zany dia ny SVM, TIM ary mapara zay zany no famaky koa azy hoe zay zany am'izao fotoana zao no mitondra ny tany sy ny fanjakana am'izao fotoana zao zay taritiny premier ministre ankehitriny io. Tompona ndraiky reo idama teo reo le olona nifandrara reo tehiteny mivantana ve Mamy RADILOFE hoe reo olona voalazanareo teo ve zany manana andraikitra lehibe ao anatin'izao le ny amony anjarako dia mametraka ny ayahako ny ayahako zany no apetrako amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ny vory izahay teny amin'ny nanisana nivorian'ny seni. Ny vory izahay anapatapaka aho hiteny hoe inona marina ny tena olana. Rehefa nifandinika tao zay ka nampiseho tao zany reo profy isan-karazany dia nany seni ary resy lahatra koa fa tsy tomombana lisym-pifidianana. Zay zany ny tena olana amin'izao fotoana zao. Fanontanianao mipetraka teo zany dia nilaza ianao fa hoe efa ela nge tsy tomombany. Dia ny lavatra maloko an'izay zany dia oza hoe rehefa fantatra fa tsy tomombana lizy zany dia inona no atao. Rehefa tsy tomombana lizy vory daholo ny 9 kandida, inona zany ny atao. Eo daholo zany ny antoko politika rehetra raha ohatra amin'ny fijery azy ara-dalàna. Eo daholo izy zany solon'ireo kandida tenin'ireo izy inona ary no atao. Ny tenako manokana aloha rehefa tsy tomombana lizy dia tokony hojerena ny fomba atombana an'izay lisym-pifidianana an'izay. Ka io indrindra atsika isika teo tiakely eto amin'ny Léontour Omer BERIZIKY hoe antany anao hoe aloha zava tsara le resaka le olona mivory teny miaraka tamin'ny seni ve mangataka ny fanemorana ny fifidianana sa tsy satria sy miteraka savorovoriana zay any amin'le vahoaka manaraliana dia liana manaraka atsika amin'izao fotoana izao. Ny olona nivory teny amin'ny trano malalaky ny seni terianany sana dia nangataka ny fanokafana an'ilay liste électorale mba tsy overzo ny vahoaka malagasy maro be izay manana zo ifidy kanefa tsy afaka ifidy satria tsy ao anatin'le lisym-pifidianana. Zany zavatra zany zany no voalohany inona ny vokatra zany rehefa avy eo indray dia iaraha midinika. Misy zavatra anankiray aloha tiako mba lazaina mikasika an'izay rehefa tena nandeha ny ady-hevitra hita fa voapirofo ny tena tsy mahatomombana an'ilay lisym-pifidianana dia nangataka ny tompona andraikitra voalohany zany hoe ny mpitondra fanjakana mahefa ny gouvernemanta sy ny HCC mba ho tonga hiara idinika hitady zay vahaolana ahafahana manatsara an'ilay lisym-pifidianana. Kanefa tsy tonga izy ireo. Ka rehefa tsy tonga izy zany dia teo no teraka ilay zavatra rehetra satria miteraka iabe dehibe zany. Eo no miteraka tonga le hevitra hoe rehefa zany ihany dia maninona moa raha emotro ty fifidianana ity tsy atao ho lava akory fa fotoana zay ahafahana kosa manadio an'le izy. Ny zava-misy manko dia zao raha manao jery todika kely ny tantaritsika dia tokony miatsara hatrany
ny processus électoral rehetrarehetra kinanjo am'izao fotoana zao tsapa fa anisan'ny fifidianana tena ratsy fanomanana indrindra ity fifidianana anankiray seni de manohatra an'izay izy milaza fa kanefa izy ihany no niantsony kandida niantson'ny kandida izy ka rehefa niantson'ny kandida dikan'izany mahatsapa izy fa misy zavatra tsy mety ao satria zay ny fanontaniana nipetraka atao inona ny zavatra hitanareo fa tsy tomombana tsy mety inona ny mampiahiahy anareo inona ny zavatra tokony amboarina manana enina ambe folo any tsika raha tsy diso Pascal inona ny vaolana raha ohatra ka vao tsisy hevitra fa de hotazono fito ny za tsy miala misy tompona andraikitra ange azafady misy tompona andraikitra eto zay kandida ena amby telopolo reo tsy manana fahefana anova hoe anemitra hoe zay no mibaiko de emitra tsy manana fahefana am'zany zay fa ny manam-pahefana zay nanao an'io lisy mpifidianan'io ho toy zao ary nampandroso an'io daty mpifidianan'io amin'ny 7 novembre fa tsy nanaraka ny lalam-pandorenana tompona andraikitra zareo izay reo de mitondra ny feo hoe tsy mety ho lalam-pifidianan'io fa ataovonareo zay ampilamina an'io tsy afabela tompona andraikitra tsy afabela fa tsy tokony hoe ailika aty aminay hoe reo kandida reo de mangataka anay morana ny fifidianana lasa izay iza so ihany fa misy anay anliana ny rehetra fa zareo zany lasa madiodio nefa zareo tena tompona andraikitra zareo mihitsy no rangory fotsiny hafa sy misy anay hitatramarina zay ny mahito atsika androany afahatsika mamaky an'izy ho azava tsara rehefa miala eto tsika satria tena lasa hitarika any mety misy fanahinina angambany ambadika any fa mety hitarika raha be izy ty raha ohatra ka tsy mahazava diany zao ny teneniny kandida nge tao anandro sana de hoe sokafy ny lisy mpifidianana satria resy lahatra dolo hatrany amin'ny seni fa sy tomombana ary anana profoko an'izany teniko zany ary dia ny seni mihitsy no nilaza hoe biometrika ny tokony anaovana an'io fa tsika zao alphanumérika no mandeha izy no nytenen'io zahay tsisy mahay an'izany fa zay nanao fanadiadiana teo zany no mafantatra an'io tsisy nangataka misy tao aemory ny fifidianana tsy misy na iray ary fa mety vokatra n'le fanokafana mety nylazainy seny hoe raha sokafany io izy de miemitra io zay tsy anjaran'ny 36 candidat zay fa ny 36 candidat fotsiny hoe tomombana sa tsy tomombana lizy be dehibe ny ireo amin'ny fianakavian'ireo candidat reo tsy ho afaka mandeha mifidy zay ny tena olana anatin'ity tantara be resany ty zay ailika am'izao fotoana zao hoe ianina sy anina no manao an'io fa tsisy fandraisana andraikitra amafiziko etona zany fa natsona tately natsona mihitsy ireo fanjakana sy ny HCC ho avy hialika hiarifampidinika fa tamy voalohany mbola tsisy resaka hoe hosokafana na tsy hosokafana fa fantatra fotsiny misy olana tamy voalohany tsy nisy an'izay fa hoe ho avy izy de fandinika ina amy vahaolana miaino nareo telo mirahala amy resaka misy lafikery sasany satria tsy nareo enina amy telopolo tokoa no miaraka ataoko hoe manodidina ny enina amy roapolo maro be nareo fa sainga misy ihany koa reo kandida zay tsy mitovy hevitra aminareo mazava ho azy sokajin'izy ireny tahaka ny olona manao fanonganam-panjakana azy ohatrany hoe manonga-panjakana ao anaty efitrano ohatr'izay ny andraisan'ny kandida sasany azy misy zay resahana tanterana amin'ny romanjery matahotra fifidianana ve ianareo enina amy roapolo mianada inona marina raha mieno atsika ny vahoaka am'izao fotoana zao hoe satria samy manana ny ady tseratsera taony avy ny kandida siky maro isan-karazany voizina be koa no hoe manakorota am'ireo tahaka an'izay nambaranareo teo ihany hoe ambara ho any aminareo indray nyrehatra ozy izy da masoa ihany fa misy anay anliana nyrehatra matoa nirotsaka ho fidina filohan'ny repoblika ny kandida dikan'izay tsy matahotra n'le fifidianana velively izy ataoko fa zay zavatra zay hitoviny ny kandida rehetrarehetra fa izao kosa efa ela ihany ohatra ny tenako zao no nilaza hoe raha tsy feno ny fepetra rehetrarehetra natanterahantsika ny fifidianana madio dia hiteraka olana be dehibe io fifidianana io efa manomboka izy zao le olana zao ary tsy mbola feno zany fepetra rehetrarehetra zany tao anatina savorivory
noteraka ilay lalam-pifidianana ary raha tadiditsika nisy raha latsaka mihitsy io lalam-pifidianana io a tanatin'ny 4 volana 3 volana avy eo amizay mbola nampina session extraordinaire intelo nivoaka izy avy eo a mbola niteo ihany niteo ny tena mahavoatsika manko matetika manampitsofina amin'izay hevitra arosony hafa ny mpitondra fa mihevitra manana ny fahefana rehetrarehetra izy a ka dia izao zavatra izao no misy a noho ny tsy fienoana le zavatra resahan'ny olona be deabe ny société civile ny rehetrarehetra tsy misy nieno mihitsy a ny mpitondra mahefa tamin'izay fotoana izay ka am'izao fotoana izao a raha izany no ilazaina hoe matahotra ny safidy manonga mpanjakana ambony latabatra tsy izay rehefa hitady zavatra mahasoa rehefa iaro ny zonony malagasy ny olona sasany tsy ataoko hoe ny kandida ihany fa betsaka ny olona mahatsapan'izany de lazaina hoe fa anakorontana sy hitarika disadisa maninona moa raha ohatra ka tonga ny fanjakana mahefa ny gouvernemanta sy ny HCC niara-ny dinika tamin'ny atao mety nahita vahaolana aingana ary tsy nisy disadisa am'izao fotoana zao a de manjary vaky roa ny mpandinika ny olo-pirenena findement recevoir ihany le tenen'ny be momaly izy satria raha namaly izy de tsy taneminareo fa nivaliny tany amin'ny any amanjery tamin'ny télévision de teny izy hoe tsisy mietika izany fa 7 novembre ny 7 novembre io ndrinitsika zao a ny manjary mampiantso ny feon'ny fieritreretantsika malagasy rehetra ty raha ty satria atram'izay a ny olona manam-pahefana de mametraka fa izy ny manam-pahefana de izy ny manapaka izy ny mahalala ny mety ataony fa tsy misy mihitsy a kely mba hoe misy teny rano tsy misy zany a fa izao a ny mpitondra hatram'izay a de voalazany le irako moa izy le amboikobaka lalandava fantatro tsara zany za efa solombavam-bahoaka teto Antananarivo efa solombavam-bahoaka tany ambato finandrana zany hoe fantatro zany avy atao anatiny ny tsy mapety a ny rafitra fitondrana politika eto Madagasikara fa lasa mpanjaka voafidy filoham-pirenena noho zany zay olona rehetra eo ambany fahefana emanomene dia manapatra fahefana noho zany efa ny gouvernemanta tamin'ny andron'ny filoha teo aloha sy ny gouvernemanta am'izao fotoana zao no nanapa-kevitra hoe androso an'io dia manana fahefana zany ianareo androso fa tsy manana fahefana androso an'io e fa io a nareo manam-pahefana ny manana androso an'io nareo manam-pahefana koa zany a manana andraikitra manana didy manamboatra n'io lisy-pifidianana io fa azo vanatsony ny 7 novembre fa amboariny lisy-pifidianana pour foy fa manam-pahefana ianareo betsaka ngeny efa resaka natao tao e hoe ny ordonnance efa foanana ny ordonnance zava-be lehibe ny zavatra nitranga tao na afaka jereny zany fa jerena tena hoe ampitoniana tanteraka mihitsy fa na ny seni ary aloha malaina am'zany a rehefa lazaiko amin'ny lazaiko zany zay fa seni efa nilaza fa malaina fa zako angeny tiako tenenina koa anatin'ity zavatra ty nataony zakazaka mariny ty fifidianana ity ny tenako manokana aloha de efa voninako na 7 novembre io a na firy zay apety azy zany ny tena tadiaviny satria tsy maintsy lazaina dolo ina ny zavatra tsy mety rehefa nizaka zany io zavatra io a dia zao ny zavatra mitranga mbola izaka zantsika any io zavatra tranga za koa de efa miantso sady fa mbola manana iandraiky io ako rehefa ivoaka i valim-pifidianana io doizitrika le valim-pifidianana zany isy filoham-pirenen'olo any io io filoham-pirenen'olo any io a enina amin'io lalam-panorenan'io izy io lalam-panorenan'io a araka ny lazainao teo a amaky an'le article 54 izy zany hoe tsy maintsy anenty prime ministre izy miainga avaiza zany io article 54 io iza zany marimaritra ao
satria le article 72 zany le mandat impératif koa am'izao fotoana zao tsy fatitra tsozy efa rany tsy fatitra tsozy efa rany izy ndray zany lasa manana majorité de iza zany eo raha ohatra ka tsy mapara ny lany eo de isy président zany anao cohabitation na andrava lalam-panorenana de anao ndray anao zany fifidianana melony fotoana ndray am'izay fotoana zay raha ravana le izy de am'izay fotoana zay a zavatra hitranga am'izay fotoana zay de inona tiana ihany mampatsiahy tia tsefasefany ity tokolasy tompoko vavy a ny tanjon'ny fandaharana ny andrasana amin'ny fandarana tahaka tony a dia ny fanomezan'ny fahitalavitra Omer TV sehatra mba ahafahan'ny kandida rehetrarehetra hitovy eo ambony tanatohatra mitovy avokoa izy rehetra zay no atao hoe andrasan'ny fandaharana mampitovy sokajy ny kandida rehetrarehetra satria tsy misy ny kandida ambony na ambany amin'ny fijerin'ny fahitalavitra Omer TV fa ny rehetra dia asaina anome ny hevitry ny araky ny fijerin'ny kandida sy ny fandaharana asany tsirairay avy mitoy ihany tsika mahakasika ny hoe raha ny tena marina nge ny gouvernementa misy ankehitriny nge de ny hoe gouvernementa natao ikarakara fifidianana tsy mitanila mangarahara ary hoeken'ny rehetra ny valin'ny fifidianana meno ny kandida Mamy RADILOFE ako mianticipe ve enao na ataoko hoe nareo telo mirahalahy hoe raha tsy isy tsony raha ny lalana ivoahana ao anatin'ny 14 andro na 15 andro tsika zao fa efa nitenin'ny premier ministre maly fa maintenu ny date 7 novembre misy fofopofony ve zany karazana contestation sahady zany orinan'ny 7 novembre nizaiza olany eo nina zany ahany anao petrako ny aya nipetraka hatramboloany za zany mampatsiaha fa za teny amin'ny ny ministère ny affaires étrangères nosony an'le charte avy ny vory ny olona rehetrarehetra zany ny candidat sasany a momba an'le hoe fa manino ny charte iny zao za zany a tsy niaraka tamin'le olo reo ny tenako tam'izay satria misy zany a le be tao anatiny tabataba be mihitsy zany ohatra ny everiko hoe mety échec ihany zany le tao amin'ny ministère ny affaires étrangères satria tao enina raha sy diso nanosiny sur 36 candidats taty velony aveo tao nisy 21 candidats ndray nanosiny hoe tsy mety ny zavatra tao de rehefa mipetraka zany ombieny zany ny teny isaky nisy nantany ihany ny hainao manjery rehetra de ny teny hoe mahay tsika mifampiena satria rehefa io ny olana eto amintsika tsy mifampiena tsika ary mifampiena zany miteny ny 21 candidats tsara misy valy ny mena azy ny olona atao nanao sarta tsara misy valy ny mena azy misy mitabataba misy mihitsy ary miditra-ponja tsara misy valy ny mena andreo olo reo fotoanany zany zao tsy vitan'io amin'ny sen'io ihany ange ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena fa nitabataba manerana ny nosy raha azo toko tenena hoe manerana ny nosy dikan'izany zany a raha zao tsika de efa misy tabataba raha misy valy mpifidianany voako eo ihany anao petrako ny azy zany tena tsy maintsy mipetraka ny any ny ayako a na de resaka lalam-panorenana fotsiny any resantsika sy lalam-pifidianana de efa tsy maintsy misy a ny tsy maintsy tsy fanaiky eo zany re olo reo ny tena mariny ny zavatra nahatonga ny firenetsika hatram'izay tsy milamina tsy tony maharitra tsy manana stabilité zany tsika noho ny le fifidianana dia tsy ara-dalàna tsy ary-fomba ka nisy contestation na dia avaorina ara le contestation a de nisy an'izay ka am'izao fotoana zao zany a le ayahy ny lazainy candidat maître RADILOFE teo a de everiko fa mitombona tsara tsy havanana anie io ayahy io e ka raha ohatra zany a atao fifidianana sanatriny zany tandrametaka atao forcer le fifidianana zany tervaimanta be zao fotsiny de anahoana zany a ny afaran'le izy inona ny mety ho vokatry amin'ny fampitonina ny firenetsika zay ilaina dia ilaina zany a ka tsy aleo ve misoroka toy zay mitsabo zay ihany zany a ny olana anankiray tokony fampiainy marinitsika ilay fampierana araky voalazany candidat dama teo a dia tsy misy tokoa amin'ny fitonana fa tena tsara mihitsy a ny mpitondra mahefa mba miaino ny feo satria tanindrazana iombonana izy ty
zay zany a zavatra tokony misy ary azapaty amizako ny tenao zokobe tsy nisy zao resaka ataontsika androany zao raha ohatra ka tonga tam'le fiantsona nataon'ireo kandida teny amin'ny CNI sy ny CNI ny antso ny gouvernement sy ny ACC tsy nisy ngizy zao hoe raha tonga tory zareo fanamaivana n'lay antso mihitsy le hoe tsy misy fanajana amin'ny samy malagasy hoe mifampiainy mba misy hoe mifampihery fa tsy tonga de mametraka hoe anay fahefana zay manana fahefana nareo kandida reo tsy manana fahefana anay manapaka ono dama ary sao de oditsika tsy hita ohatra ny tsindry mavesatra avy amin'ny tompony vola zay karakarana ny fifidianana satria tsy azotsika donona ihany koa fa volam-bazano anaovantsika ny fifidianana dama milaza hoe tsy namaly izy ireo sao de misy baiko entre farangososina ny ambadimbadika any milaza fa satria ny OIF raha tsy hivitsika de namoaka fanambarana fa azo ekena ihany ny fahadisoana kely ao anatin'ilay resaka fifidianana ka sao de any am'izay le tsindrim-bazaha zay kokoa dama afaka miresaka an'izay bebe kokoa ngambany eritreritra ny ahako zao a eorentsika zao am'izao kindalana diavin'ny firenena zao a tsy maintsy manaporofitsika malagasy mba vitatsika hoe manandamina ny raha isika samitsika ihany ary zay mihitsy any nanaovany tsy zay kandida enina telopolo mihitsy angeny nanaoany fivolina atao amin'ny CNI io hoe io nge tsy avaty aminay fa CNI eny no ampiatso anay hoe andao tsika raha midinika ity resaka isy mpifidiana amity de andao isika malagasy avy atao natiny no hitady vahaolana oarako foina amin'ny zao tontolo zao fa mahavita mamahaolana isika samysika zay nge ny tena zay kosa aloha zavatra ny tenenina tao zay misy ny tenenina tao ka noho izany tokony manaporofo zany tsika fa vitatsika malagasy samy malagasy manamina an'io fa tsy hoe ahilitsy any amin'ny zareo communauté ndray zany hoe zareo avy anivelan'reo hoe zareo aneny manindry tsy mariny zay ka tsy ahilitsy any fa isikany tsy mandray ndraikitra tsikany tsy nanaja ny fifampiarana tsikany tsy nanaja hoe mifampidinika amina tabatra boribory zay le izy ty izy tsika zany raharaha ihany izy ty satria le fomba iainatsika n'le démocratie mihitsy aloha voalohany indrindra zany rehefa misy olany lehibe ny vahoaka tsy andaliny mangataka mangarahara mangataka resaka mahitsy te afantatra mazava tsara inona ny zavatranga eto amin'ny firenena de raha anao zany ohatrany hoe résumé tsika androany de am'ty anina anakiray ty a de zao ny azo tenenina hoe miandrotsika zany fepetra ara technique satria efa mandray andraikitra ihany nge izy zany rehefa tena dinihana le mpatoany any fanjakana satria izy zany efa miteny hoe tsy maintsy amin'ny 7 novembre efa fandraisana andraikitra zay de andrasatsika zany hoe ho tongany amin'ny ordonnance ve hosokafana ve ny liste inona le ara technique mety hipotra raha ohatra zay zavatra mitranga zany fa iny moa eo ihany fa de mbola verimberiky ihany hoe le vahoaka malagasy zany eo abominany de tena tsy manako tenenina fa de anjaratsika androany mba manome an'le mangarahara mba hazava ny resaka misy ny vahoaka malagasy nge hatram'izay mandefitra manana andrany mandefitra manana andrany ke vahoaka malagasy hatram'izay ka izao ataotsika zao ne amisy avisana ny ratsy eviny soe fa tsy zay kandida reo dia zao mihitsy ny fotoana itenenana amin'ny mahakandida satria na mitenako zao a efa enina amby efapolo taona no dradradratra sy namakybatsirana ny tsindry azo lena mahazo ny malagasy sy ny zavatra tsy rariny rehetra mahazo ny vahoaka malagasy fotoana zao amin'ny mahakandida hoe amisy avisana ny ratsy evin'ny soa samy manana mitandrifiny samy manana any andraikiny de oka samy miakana any andraikiny izay a tsy misy mihitsy averiko ndre mandeha ireo namako manaporofo hoe nangataka ny fanemorana fifidianana nanaovanay sini
tsisy an'izany ary azo porofina le taratasy procès-verbal nanaovana an'izay rehefa mbangonake zany ry izy de efatra amin'ny rahalahy dia ao anatina fahasahiranana tanteraka ny fanomanantsika ny fifidianana te hitady zany dama eo mamerimberina foana ihany iza zany ny tompona andraikitra amin'inony inona no hitranga rehefa tazoma ihany ny daty ny 7 novembre io iza no tompona andraikitra amin'inona azadiny fa nandoa vola be da be 250 millions FMG ny candidat tsirairay avy zay mieritreritra hoe ho sara ny fandraisana anjara hikarakarana azy ao anatin'ny maha-candidat azy aminareo samy candidat moa misy ihany koa no asa sady miditra atao anatin'ilay karazana processus fitadiavana vahaolana no sady mandeha ihany koa izy manao fampelezan-kevitra ny teny tanàna sy ny karazana hoarina fotsiny ve zany lay volan'ilay candidat isan-karazana inona no hitranga aorinan'ny 7 novembre raha mijanona eo ihany le daty 7 novembre tsy zay navelively mihitsy lay izy mba tsy havery fotsiny ilay vola zay narotsaka de izay indrindra no mampijoro ny candidat ny teny hoe alao alamina le zavatra alao atao ny fanadiovana ny lisym-pifidianana izay zavatra zay ny zavatra ataoko fa azo atao tsara ny fandaminana an'izay ara-teknika fa misy koa ny lafiny politika lehibe anatin'izy ao zay fa niliana andraikitra teo ary zay ny mahazatra atsika izy ny tompona andraikitra ry zalahy fa tsy mety misy samy teny hoe izahay no tompona andraikitra amin'ity ka alamina arak'izay le izy izay zany ataoko fa ny zavatra anankiray lehibe tokony amboarina amin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena eto amintsika mba tsy isian'lay lonolony tsy isian'lay ina moa zany aiahy arak'ilay voalazany maître RADILOFE teo za zany mihevitra ny tenako manokana fa ny tompony andraikitra voalohany amin'io dia ny tompo-pahefana maefa le tompo-pahefana le olona nampindraminy le vahoaka fahefana na koa misy ara tsy nampindraminy fa nomena fahefana arak'izay ka dia za zany ireo ny tokony hitady ny vahaolana aloha azo aroso ary tokony iaino le zavatra avy amin'ny feon'ny vahoaka feon'ny candidat reo candidat reo ane tsy vonina anarinary ny volany fotsiny fa matoa izy nirotsaka ho fidina dia manantena izy fa hitondra ny anjara brikiny amin'ny fanarenana nyity firenena ity raha raika ambanana ny raha raika ambanana ity resaka fifidianana ity noho izany tsisy afaka mitompo teny fatatretro fa hoe izahay ihany ny mahalala ny mahamety sy ny tsy mahamety an'io fa teny rano io satria mahakasika ny fiainam-pirenena ka zao amiko misy ny tompona andraikitra tsy izay candidat mihitsy ny tompona andraikitra zay tsy manana fahefana animitra an'io zay tsy manana fahefana anovana io seni koa tsy manana fahefana anamboatra an'io hoe anokatra an'io fa ny tompo-pahefana teo aloha mbola averiko indreo mandeha tamin'ny filoha teo aloha sy ny prime ministre teo aloha sy ny fivirina atao amin'ny antenam-pirenena tamin'izany fotoa zany ny tenako mbola tsy candidat de efa miteny aho hoe le fivirina fanomanana ny code électoral ela be tao amin'ny anteny mairie io aneka tsy fivirina anomanana code électoral mba hahafahan'ny malagasy ho verizo fa tena fanomanana code électoral fanomanana zay mihitsy ny teniko averiko indreo mandeha fanomanana fangalaram-bato zay io efa nyteny mbola tsy candidat zay natonga hoe rehefa candidat za tenako de alao vakina batsilana eto fa io de konokononondreo milaza hoe manam-pahefana raisiny andraikitra tazominy ny 7 novembre fa mitadava vahaolana ianareo andaminana ny lisym-pifidianana raha maiky am'izay teny dama zay maître RADILOFE misy tokoa ny fivorian'ny député maromaro tao anatin'ny teo vanim-potoana teo alohaloha anisan'ny atao hoe loharano mipoiran'ity fifidianana meloa fotoana ity ihany satria
ny contestation tamin'ilay le volavolana lalam-pifidianana noterena moa ny fiteny nampiasain'ny mpanao politika sasany azy nolaniny voateny tamin'izany misy hoe solombavam-bahoaka paon d'or misy karazana misy hoe vola mandehandeha vola be mikararana zay raha tsy aivina tokolasy niteraka n'ilay fidinina an-dalambe teo amin'ny 13 mai ary mitoy an'io lay fidinina an-dalambe notaritiny solombavam-bahoaka misy 770 no nitarika n'ilay fanovana ny gouvernemanta ho any amin'ilay hoe gouvernemanta ikarakara fifidianana meloa fotoana araky ny fanapahana sisa mihaino amin'ny dama amiteny ako ohatran'ny tany amboloha ohatran'ny eto aminareo Kandida sy ny ACC sy ny CNI any lay adevitra to alay-panahy eritreritry hoe manana ndraikiny zany hatrany amin'izay le namola volanan'le lalam-pifidianana ianao pahalalana ohatran'ny ahoana ny fomba nazavan'ny maître raha didy an'izay ny olana eto amin'ny firenena zany dia ohatran'ny natonga nyty fifidianana melony fotoana ity dia niainga misy tamin'io lalam-pifidianana io code électoral zay namboarina tao amin'ny assemblée nationale namolavola tao deo lay izy rehetra tamin'ny voalohany fa misy soskefitra hoe tsy mety samy namoaka ny heviny tao daholo misy ireo mivoaka dia ireo olo ireo avy eo no nivoaka dia ny hevitra zany ndre tsy fa zay maro anisa dia alefa ihany le izy dia lany tao ihany le izy dia nalefa tany amin'ny ACC 13 mai nandeha tery dia nivoaka indray zany ny marimaritra iraisana angamba ny nataon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ka le marimaritra iraisana zay mihitsy no ohatra manahirana satria ny tena marina tsy tokony marimaritra iraisana zany no atao fa marina iombonana fa tsy marimaritra iraisana dia nivoaka i code électoral vaovao io dia rehefa mivoaka i code électoral io raha patsivika eto zany rehefa mivoaka i code électoral vaovao io dia ny ACC ny namoaka an'io fitsarana avy momba lalam-panorenana tsy niverina intsony io tany amin'ny antenimieram-pirenena fa avy dia nivoaka io ACC io rehefa nahazo an'io code électoral vaovao io indray zany teny amin'ny kianjan'ny 13 mai dia nangataka indray ny fialan'ny filoham-pirenena no le anton'le hoe tsy mipetraka le haute cour de justice dia nivoaka indray nivalin'izay fangatany zay hoe menina fotoana ny filoham-pirenena ametraka ny haute cour de justice fa kosa ny gouvernemanta zany no tsy maintsy miova araky ny fifanarana accord politique rehefa miteny hoe accord politique dia izany mananjo anendry tena hifanaraka tsika sy da mafisany zo afaka mifanaraka samy rehereto sa ahoana ny fomba andrefesana an'izay zao aleo fantatry ny malagasy rehetra fa ity resaky tia saripady satria mahakasika ny zotsika afaka zotsika hoe ambaolo-pirenena hoe mpifidy satria hatramin'izay dia isika dia natao foana olombelona mpandatsabady fotsiny manaraka zay tiany fitondrana hatramin'izay fotoana zao no hanovatsika an'le hoe hatramin'izay masy dia hoe misy fomba fiteny zay rehefa mamangy fahoriana dia hoe fomban-drazana tsy hita zay maratsy azy efa lasa fomban-drazana mihitsy zao ny fanaovana lisy mpifidianana osika eto Madagasikara zay tsy hita zay tsy maratsy azy ve tsy manaky an'izany tsontsika noho izany tsy azo adinoana ny tantara nisy nandoany natonga an'izao resaky zao voaresaka eto androany dia le resaka avy any amin'ny anteny meram-pirenena nisy teny arana ve nisy fifanarahan'ny ACC ve tany amin'ny anteny meram-pirenena misy ny ACC zany raha izany fahanoko anazy zany andremotoko Kandida dia lasa ohatrany hoe anteny meram-pirenena kely manapaka izy ndre manapaka hoe zay manao ny lalàna tsy manaraka lalam-pandorenana zany maka izy ny fipetraky ny toeran'ny tany tandalana ianao prime ministre teo aloha efa nitatana nandritry ny fotoana lavabe raha mihaino an'izany tsika dia hoe iza zany misy olona ve zany tsy azo sazina eto Madagasikara na dia mety misy karazan'olona tsy azo sazina ve zany eto Madagasikara tsy tokony ho isy olona amboniny lalàna nizany izy zay manko am'teny fiteny ihany no misy fa adidin'ny mpitondra fa indrindrandrindra ny président ny république ny manaja lalàna izay aloha ny andraiky ny voalohany indrindra satria modely izy satria izy ny mpitondra
fa adidiny ihany koa ny mampanaja ny lalàna ka rehefa voahaja izany rehetrarehetra izany manana président manaja lalàna sy mahay mampanaja lalàna amin'ny fitantanana ny raharam-bahoaka midika izany fa miaina ao anatina tany-lalàna izika ary raha tanteraka zany a dia tsara tantana ny firenena zay le atao hoe bonne gouvernance amin'ny teny frantsay ka izany rehetrarehetra zany a tsy misy eto amintsika satria misy olona eto a tena amboniny lalàna tsy hiarany lalàna mihitsy tsy maty manota ka raha ohatra izay foana ny fomba entitsika mitantana ny firenena de tsy misy zavatra hovanona eto satria iza no hiarany lalàna ny marefo indrindra ny madinika ireo ihany no hiarany lalàna tsaroko andriamato beriziky tamin'ny fotoanany faraparana prime ministre anao a mialohan'ny natongavan'ny fitondram-panjakana dia mampatsiahy zavatra zay le teneninao zay hoe mahakasika an'ireo le olona manao fanondranana re-pirenena na zavatra maro de nalaza mihitsy tamin'izay hoe ty amiko misy document misy ohatran'izao tafaresaka tamina tompon'andraikitra ambony tahaka anao ihany koa zay tamina fotoana vitsivitsy fa maninonao azy rehefa tsy manana ny fahefana feno ve enao amin'ny fotoan'andro nefa manompo ivoatsika le lahadinika teo iny irosontsika kokoa makany amin'ny fandarana asany tsirairay ny adevitra makasika ny firenena amin'ny akapobeany any rehefa ataoko hoe aorinan'ny filoha-pirenena de enao prime ministre no tompon'andraikitra ambony nefa matetika tsy mahatapakahatra ohatrohatra ny ahoana marina raha tenenina mivoaka malagasy zany hoe ohatr'izao nge re olona zany premier ministre fa ny filoha-pirenena ihany inge ny tena mitondra nyity Madagasikara tiako mba hitondran'ny andriamato beriziky fanazavana kely zay tsy fialana ndraikitra akory ny fitenenana hoe fa tsy nanana fahefana feno raha ohatra ka tadidinareo ny fanambarana voalohany nataoko tany amin'ny volana novembre 2011 tany amin'ny 1 Solorivo tanyhoany tao amin'ny l'express de Madagascar de le hoe tsy feno ny fahefana eto ampelantanako tsy afahako manatanteraka zay tiako tanterana amin'ny fanatanterana le tondro zotra le feuille de route zany izany no ny antony izay nisy teo amin'ny tetezamita tsy nisy na ministra ray ane ka avy taty amiko fa avy taminankolafy kery politika isan-karazany ireo ministra reo io gouvernement io de narafitra midika be zay hoe tsy voabaiko loha zany izy sarotra be eritrereto fa nisy ministra atao tamin'ny ankolafy ravalomanana aoka ho teneneto arak'izay tsy nanatrika filakevitry ny gouvernement sy ny filakevitry ny ministra mihitsy nandritry volana maromaro ny tenenako azamako andriamato beriziky de raha nandray any zay ministre teo ihany ko mahafaly somonandasana de vao miteny anay zay fizy hoe tsy tena zany ka tsy afaka nandray andraikitra mihitsy zay gaga ihany aloha le vahoaka raha ohatra anay gaga zay hoe de inona zany moa no tena nataonareo tao le fantanina manahenana an'le fotoana samy hafa mihitsy izy ny anankiray tetezamita oka zava tsara zay ny anankiray fanjakana izay azo avy tamin'ny safidim-bahoaka na azo ositra tamin'ny vahoaka samy hafa de samy hafa mihitsy zany zavatra anakiroa zany nisy iraka nampanaovina ny prime ministre iresana pirenena ny tenako zany tam'izay fotoana zay niraka voalohany de analany Madagasikara tamin'ny crise ampiditra anyty tany ty zany tao am'le atao hoe tany-dalàna na koa ao anatin'le ordre constitutionnel amin'ny alalan'ny fifidianana madio sy mangarahara tateraky zany iraky zany fa ile fanondranana are-pirenena makany velany kosa dia misy ny alokaloka teo amin'ny ina moty fihavanana na koa fiarovana na azo fiarovana tamina tompona andraikitra tao anatin'le fitantanana ny tetezamita ihany dia tsy voasakana zany le izy satria manakana ianao eto arya manao zavatra hafa na izany na tsy zany niezaka kosa zay mikasika an'izay nanangana an'le comité de pilotage le comité de pilotage zay nisy ny hery rehetrarehetra nisy teto nisy tao ny mpiara-miombonantoka amitsika banque mondiale no
solotenanjareo tao nisy tao a ny fiarahamon'ny pirenena ny fondation ny voargasy tao daholy nisy a ny avy amin'ny androm-panjakana isan-karazany zay natao zao nge problème za zao raisiko ny ohatry ny Korea Atsimo président roa zany zao migadra le président faharoa migadra vao herinandro zay 15 millions de dollars no rasaina fananganara tsika nefa eto Madagasikara miresaka amina sera avo de avo kosa mialatsiny 180 150 30 45 millions de dollars tsy faratsony ny marina fanotena izy de roboka tanteraka ao anatin'ny kolokolotsika tena marina zany a arety mandoza io kolokolo io ary raha tsy vononytsika hiady amin'io ka hitady hatrany hatrany hikatsaka ny tombotsoa iombonana fa tombotsoa manokana raha hitantana nyty firenena ty tsika ka atao fitadiavam-bola ho an'ny tena manokana ny fitantanana ny firenena dia tsy ho isy zavatra vanina ny eto mialatsiny a Andriamatoa Randriamandrato fa izany zavatra rehetrarehetra zany a tokony oa hitantaratra eto amintsika rehefa mangalatra rehefa manodikodina ny volam-bahoaka ny olona nampindraminy ny vahoaka ny fahefana dia tokony hogadrana sazina arak'izay eloka vitany kanefa tsy izay ny zava-misy eto fa arak'ilay voalaza teo voalazany candidat dama teo de hoe mifidy mpanjaka tsika lasa mpanjaka tompony fahefana rehetra tsisy tahotra tsisy enatra manao zavatra rehetra fandraiky amin'le fanazavan'Andriamatoa Beriziky teo dama voambolana tato anatin'ny taona vitsivitsy nalaza be a de atao hoe fitsaram-bahoaka atao hoe phénomène social ngeza-be mety misy ifandraisany am'izay resahantsika dimy rahalahy teo zay ihany hoe misy matsiaro ny vahoaka fa toa misy tsy voasazy mihitsy na misy zavatra maro isan-karazany dama raha ho an'ny fiaraha-metany valibabena manokana manomboka iresaka any amin'ny makasiky ny anareo kandida kokoa sika ohatrany ahoana ny mety fandarana asa eritreretin'ny fiaraha-metany valibabena makasiky amin'ny ataoko hoe resaka fitsaram-bahoaka raha amerinana indray aloha ny tatitry ny transparency international nylaza fa manodidididina ny 24 000 ny voafonja ny merina Madagasikara ary ny atsasa manila mihoatra de mbola tsy nandambo fitsarana ia zao no zava-doza amin'ity raha-pirenena zay iombonantsika ty zava-doza de zao hitapoko hita-pirenena fatapoko fata-pirenena fa nisy candidat teto amin'ny firenentsika nanao rapadango nanao be fandrapaka ny are-pirenena fatapoko fata-pirenena dia reo vola azo zareo reo tsy mazava mihitsy nazahonazy tsy mazava tsy fata-piaviana nefa ny programa nasan'ireo candidat reo de hiady amin'ny kolikoly so de mba misitona kely tsika fieritreretantsika malagasy misitona ny feo fieritreretantsika malagasy rehetra mitenako am'izao fotoana zao hoe ry malagasy sokafo ny masotsika fa ny misy candidat maromaro tsy hoe maromaro fa vitsivitsy zay naka ny are-pirenetsika amin'ny anaran'ny tenany de rehefa avy eo indray izy milaza amin'ny fampelezan-kevitra fa hiady amin'ny kolokolo de manaky an'izany ve tsika tsia ny fiaraha-metany valibabena de za tenako mametahiraka avy any ambalam-bahoaka fa hiatrika an'io 7 novambra io fa izao mitaky aloha satria tompona andraikitra ny manam-pahefana am'izao fotoana zao anamboatra ny lisym-pifidianana fa za de vonona hiatrika ny 7 novambra fa izao ry vahoaka malagasy miantso atsika andao tsika andao anao fitsaram-bahoaka anao fitsaram-bahoaka tsika amin'ny alalan'ny latsabato ataotsika amin'ny 7 novambra andao
faizina amin'ny alalan'ny latsabato fa tsy akina tsony ny filohampirenena teo aloha zay nanao rapadango sy na be fandrapaka ny arenantsika ka mbola iverina ofidiny indray tsy mety zany janambahoaka nresanao teo zay mifantaninao za moa maolon-dalana zany a dia tsy afaka mihitsy zany ny ankasitraka amin'ny fitsaram-bahoaka nefa kosa ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena zavatra mitranga eto amin'ny firenena zany a de tsy matoky itsony le vahoaka very tanteraka zany fifampatokisana io fifampatokisana io a de efa very jereo tsara ngera mijeritsika an'izao amin'ny communauté internationale fa tsy matoky an'ny Madagasikara intsony zao tontolo zao amin'ny fomba fanao eto Madagasikara za tsy miteny hoe fanaotsika fa amin'ny fomba fanao ny eto Madagasikara very tanteraka ka anika lasa lazainy zareo hoe pays à risque Madagasikara anjaran'izany tompona andraikitra an'izany lasa pays risque ary efa pays à risque Madagasikara de avy hatrany zany a de tsisy mihitsy mpanambola hipetraka eto raha mpanambola tena hoe manambola ampandroso no resahako fa tsy hoe le mpanambola anao kely hoe ividy la vanille de lasa fa le hoe ametraka hitondra asa ho an'ny malagasy tsy hisy zany tsy hisy zany fampatokisana zany tsy hisy zany fifampatokisana amin'ny mpanao politika sy ny vahoaka zany tsy matoky tsony zany le vahoaka ndany angetsika mijery mandehandehany amin'ny arabeny fa marina tokoa fa feno mikanja satria misy any zareo mahay zavakanto mahay ny zavatra betsaka fa ndany angenao mijery eny an-dalana iny fa tsisy malala nyzany politika zany raha manontany anao izy io de tsy fatatra zany tsy anao betsaka manao an'zany ary angamba tsy vaovao aminareo raha miteny an'zany betsaka ny tsy manao tsy matoky tsony izy tsy matoky tsony na nypa ny climat des affaires tsy misy intsony rovina no averina zany élan national zany tokony hiverina zany zay zany ny ilazako hoe raha resaka fitsaram-bahoaka nresanao de tokony miverina aloha ny fifampatokisana tsy manaiky an'io maolon-dalana azy kanefa tokony andraiandraikitra amin'io fanjakana mety ataony Mamy RADILOFE rehefa filoham-pirenena raha ohatrany ahoana exactement satria araky ny tenen'ny Henri teo de hoe tany Corée moa izy misy filoham-pirenena gadraina mihitsy tsy le managadra filoham-pirenena moa no fotodesatsika fa le hoe osavy ny filoham-pirenena Mamy RADILOFE hiditra am'izay satria maolon-dalananao ihany koa voafaringondringotra ao anatin'izay foana ny olona vao anatin'ny lalàna ianao zany andehana gadra mpitsara sa andehana gadra iza sa manana an'izay finiavan'izay ve ianao tenenitsika mivoaka mihitsy hoe rehefa izahako Mamy RADILOFE filoham-pirenena ampanjaka ny lalàna ak'izay ny fomba hidivoaka amin'ny fitsaram-bahoaka sa inona le méthode tena fototra ingan'ny vinam-piarahamonako mihitsy zany firenena tan-dalàna fanjakana tsara tatana fa tsy maintsy mazava amin'ny vahoaka aloha ny lalàna nge tsy mazava amin'ny vahoaka samy mahay mamaky zay famakiny azy io tsika lalam-pandrenina fotsiny voalohany amin'ny lalàna atsika manana famaky telo na efatritsika zay mapety azy ka so de le ataontsika hoe andro fitondrana atsika le fanjakana tena tsy azoazoko mihitsy andro fitondrantsika no malemy zany hoe isaky ny manao fivitianantsika président matanjaka le andro fitondrana sy atokisana ary mora tsy atokisana ohatra meko exemple ianao zany réforme administrative efa elo io administration malagasy io tokony efa namboarina ao tena fototry ny kolokolo hatram'teny androany tsisy samikitika io satria hoe mpiasa mpanjakana tsy azo asorona satria hoe zao satria re nefa kosa tsy maintsy ho atao io misy aminareo kosa be manana an'izany programme anasa ilalàna akazany eny tediavam-bahoaka zany ny tian'ny olona inona fa ty zavatra zay le lazako hoe ny lalàna no fototra aloha tsy maintsy mazava amin'ny vahoaka aloha ny lalàna inona ny zoany ny amony teniko zany ao anatin'ny fampelezakefy de hoe ny vahoaka misitraka feny ny zony lalàna zany no foto ingany zony io za nge raha miresaka lalàna tsika avy de miresaka hoe filoham-pirenena migadra fa ny aloha le lalàna ka tiako iny ataotsika ary amin'ny farany voaresana le managadra fa le zony aloha le lalàna zany miaro aloha ny zava-dehibe indrindra ny vahoaka zany tokony alàna hoe inona ny zoako ary ahoana ny fiarovany lalàna mifandraiky am'izay zoako zay
rehefa manana an'izay zo zay ka ananako le fepetra andraisako an'izay zo zay a de inona zany ny tombotso azoko rehefa ohatra ka azonao zay tombotso zay ka minina ihany ianao fa mandika an'le lalàna zay tsika vao tonga any am'le fanasazina ary io fanasazina io tsy voatery managadra fa mety sazy volo io mety sazy manadio lalana ianao misy karazany be lehibe zany le sazy fa alao ny vahoaka zany a tsy ho ampitahorina amin'ny fanagadrana sy fanasazina fa alao ny vahoaka tokony hijery olona anampy azy fanjakana andray antantana mihitsy ny fiahina ny izony vahoaka io zay no anjara amin'ny fanjakana zay hitatsika am'izao fotoana zao a fa lavitra be a ny fisian'ny fanjakana ao anatin'ny zavatra io de zany no mitarika hoe andraikitry ny vahoaka mihitsy no mahay misafidy an'le olona tena todika makany amin'ny andraikitry ny vahoaka zany raha mena ny andraikiny mihitsy no mahay misafidy an'le olona ny vahoaka tokony afantatra tsara mihitsy hoe inona no andrasany amin'ny fanjakana ary inona rehefa miandry an'izay amin'ny fanjakana izy de karazan'olona inona no azo itokisana anao an'io zay no zava-dehibe am'le voalaza teo ane oka azava tsara fa amitsika eto hitsakitsahana daholo ny lalàna ny président république manitsakitsaka ny lalam-panorenana ny haute cour constitutionnelle zany hoe natao hiaro ny olo lalam-panorenana no manitsakitsaka ny lalam-panorenana tsy mpitsara tsony izy makarazany zavatra tsisy didy mpitsarana zay mivoaka avy amin'izay fanapahakevitra ho rasinjareo ka aiza ny itokisan'ny vahoaka ny androm-panjakana zay misy eto aminy tokony hiaro azy ka io fitsaram-bahoaka lazaina io a oka azava tsara fa asosoram-bahoaka ihany koa ny io e a sosotra le vahoaka am'le zavatra rehetrarehetra tokony ho tanterahany mpitondra kanefa tsy tanterahany ny fomba fitantanana eto amitsika eto ny administration loharanona kolikoly ny ataoko hoe tsena-panjakana marché public loharanona kolikoly zay zavatra rehetrarehetra everina fa tokony fitondrana hiteraka fikarakarana ny fananam-bahoaka hitadiavana izay tombotsoa iombonana de zany rehetrarehetra zany lasa loharanona fangorona-karenam-bahoaka lasa mpangaro-paosom-bahoaka ny mpitondra atsika eto e ary tsy misy sazy tsy misy sazy mahazo azy ka zaho ny anay eo amin'ny antsika madagasikara zany de fa vonona ny am'izay niza misy izy dia tsy maintsy voasazy ary tsy ho amboniny lalàna na belibely fa rehefa manota dia aoka ho izy andray ny valiny ny ota nataony ary zay zavatra zay a lazaiko anareo fa izay anyno iverenany fitokisan'ny vahoaka ny mpitondra azy am'izao fotoana zao a marina tokoa le voalazany idama teo a aokatsika hitsara aokatsika anatanteraka ny zotsika mahamalagasy atsika adiditsika am'izao fotoana zao a ny mifidy zay olo-kendry zay olona manana trekeva zay olona manana fandavatena anompo ny tanindrazana sy ny vahoaka fa tsy izay ampiasa le fahefana ampidraminareo azy a angorona ny arena ho azy ho an'ny fianakaviny ho an'ny antokony ho any zay olona ekipakipa miaraka aminy eo zany zavatra zany kosa aloha de azo anaovana antsoavo ary tena ombako manana izay antsoavo nataony dama teo a izay fanajana lalàna voalazany maître RADILOFE teo a ikamarana teny mirala azy zavatra zay fa raha tsy amboarina ny fitantanana ny fifirenentsika tria amery foana zay zavatra rehetrarehetra ataontsika eto satria ronono antavy tsy lainga tsara lahatra ro omena ny vahoaka tambatambazana am'izao zavatra isan-karazany zao t-shirt lambahoany vola omena vary kapoka kely anina kanefa ny tsy izay tsy manana zay fahafany zay kosa ny Kandida zafady aloha fa io lasa eketsika malagasy a hoe raha vo fifidianana de olona mpanambola be de tsy maninona na tsy ferana azy ny vola ampiasaina anaovana fifidianana lasa eketsika zany nefa azadino ry vahoaka malagasy fa ny tanjaka mahatonga zareo lasa matanjaka sy
anovozany hery ny fahosatsika vahoaka malagasy no fanovozany zareo hery mampatanjaka azy ohatran'io manararoatra ny rotorotom-piainana zay iainantsika manararoatra ny fahasahiranana dia avitsika isan'andro tadiny ihany ko haniny hoe ahoanandreny inona no anina rapitsony ihany sahirana amin'ny hoe aizany afahana mitsabony marary any amin'ny hopitaly ahoana ny afahana mikarakara ny fianaran'ny ny ankizy aizany no anina ararotony io fahasahiranantsika io no lasa fanovozana hery mampatanjaka ny zareo lasa matanjaka zareo noho ny fahosatsika noho ny faharerahantsika ao anatin'ny rotorotom-piainana sy ny tsy fandripalemana mifoaza ry valalabe mandry mifoaza fa fotoany zao anaovantsika fitsaram-bahoaka tsy amin'ny alalan'ny abibina ahitsiko fa sao de misy manitatra indray fa amin'ny alalan'ny rariny sy nihitsiny de amin'ny alalan'ny fandatsatsika vato fitsaram-bahoaka amin'ny alalan'ny fandatsatsika vato amin'ny 7 novambra andao porofoina fa tsy mila an'ireo filoham-pirenena teo aloha reo itsontsika fa mila mamadika ny tantara am'izay andao masahy andao tsika masahy am'izay ny teny vazaha tena madika an'izay teneny tam'izay moa hoe vote de sanction zany zay le teneny tam'izay tena miantso ny vahoaka malagasy mihitsy andao porofoina fa mbola misy tsika ary tsy any zareo rery Madagasikara fa atsika ihany ko ary mananjotsika anao zany feo avy any ambalam-bahoaka zany teboka anankiray tsy afaka miala aminatin'ny fiainana firenentsika ihany koa ny mahakasika ny tanora zay raha ny atotanisa fatatsika dia eo amin'ny atsasaky ny vahoaka malagasy de tsika ao anatin'le hoe population jeune manodidina ny 500 latsaka tanora ataoko hoe resaka mahakasika an'ireo tsenanasy isika ny mpianatry ny université nalefa stage tamady irivalo ny mpianatry ny université dama fa raha mahakasika ny fiainam-pirenena dia miverimerina ny grevy ny mpianatry ny université rehefa BERIZIKY ny filoham-pirenena rehefa RADILOFE ny filoham-pirenena rehefa dama ny filoham-pirenena inona kay ny amahanao an'ny olona ny mpianatry ny université zay misy ray aman-dreny any ambany vohatra be any andefa an'izany andrato fianarana akaty andeha ho any amin'ny tsenan'ny asa rehefa aveo misy ny mamadika an'izy io fitaovana politika ny mpianatra maromaro mahakasika an'izay inona ny zavatra ho arosinao raha meno anao zao ny mpianatra université hoe zary zalamo izy ny voalohany indrindra satria efa toerana nandalovako fotoana nandalovako ny teny amin'ny université ary tamin'ny 2,7 de mpianatra tany amin'ny lycée ny tenako zany hoe ny tena olana eto Madagasikara dia tsy mametraka ny fitondrana zay ny fandimby teto de tsy mametraka mihitsy hoe ny fototra anorenana ty firenena ty atonga azo firenena vanina nge ka tena ny fampianarana mihitsy zay ny tena olana eto hoe fampianarana mihitsy ny tsy amena lanja ary ny tena olana de ity ny programme tsy ny grevy ny diso fa ny programma fampianaratsika ny diso sy ny fomba ny politika fampianaratsika ny diso zany hoe rehefa tonga eo zany ny tenako de mivoalohany indrindra tsy maintsy vaina ny votoatin'ny fampianarana anitsy fandaram-pampianarana mba fampianarana tsy fanasesefana fahaizana ho an'ny mpianatra fotsiny fa fampianarana atonga ny sain'ny zanaka malagasy ho tikarokaroka sy anitatra no fikaroana anjary olona afaka mamorona asa fa tsy anjary mpianatra lasa mpangataka tady asa to BERIZIKY ianao mpampianatra université ihany koa manakambara ao anatin'izay ngambany ianao ny zavatra hitako voalohany indrindra aloha mba atonga azy ho azo aingana dia ny tadiditsika matetika arina ny tadidin'ny mpitondra manko hoe zay ny tena marina raha ohatra ka tena nijery todika ny lasa ny mpitondra dia tsy nisy tsony ho greve ary matetika greve na boursa ihany ane anatin'ny 3 volana tsy voalohany boursa ny mpianatra boursa efa tsy mahavelona miambany de ambany le iana moa ty le boursa zany kanefa ny vidim-piainana miakatra trany ka ny fanafodiny io de zavatra tsotra ihany ataovy tsara
fitantanana ny fitondrana raha tsara fitantanana ny fitondrana manambola ny fanjakana rehefa manambola ny fanjakana dia afaka mandoa le bourse ny zava-misy eny de zao hoe matetika efa tonga le grève zay vo mitady ny fomba rehetrarehetra andeha andoavana an'le bourse amononafo fa maninona raha ohatra ka misoroka an'izay zavatra zay atao ampy tsara ny vola zay atao ao anatin'ny kitapom-bolan'ny bourse zay ao anatin'ny ministère ny enseignement supérieur azosoroana io ka azo soroana tsara naninona izy io taloha tamin'ny foany zay mpianatra talohany any dama zany moa na mpianatra tary amin'ny université talohany tamin'izay mpianatra de tsy nisy zany olana mikasika ny fandoavana bourse na mpianatra zany ny grève ndray de zavatra afaka grève ny mpianatra ny natonga ny 1972 oka tsy adinitsika zay no nitarika azy ka zay zavatra zay de lazaiko anareo fa azo atao tsara ny misoroka an'izay ny misoroka an'izay amina fitantanana izay madio sady tsara ary isy ny fandraisana anjara ny vahoaka manontolo zany zay le participation citoyenne de azo atao zany zavatra zany zaho koa mihevitra fa le tanora be deaibe satria araky ny lazainao teo ponina tanora no misy eto amintsika eto fa le tanora zay tsy ampianarina eny amin'ny université fotsiny ka avela eo fa tsy maintsy isy koa ny sekoly fanofanana fampianarana asa mba ahafahan'ireo tanoratsika reo zany mahazo asa fa tsy isy le asa ne raha tsy misy le fitokisana le fifampitokisana tsy maintsy apetraky tsika koa ny politika isiny ny fitokisan'ny mpandraharaha ny eto amintsika eto zany zavatra zany de atao manintona ity tanindrazantsika itya manintona ny olona avy anyvelany midika izany fa tsy maintsy manaja ny fifanarahana rehetrarehetra sika fifanarahana rehetrarehetra ohatra fotsiny zao misy ny accord de protection des investissements de tsy maintsy arahantsika zany zavatra zany mba isiny le olona voasintona ampiasan'ny volany ty amintsika ampianarina koa mamorona asa araky le voalaza teo ka ovana mihitsy ny rafitra fampianarana eto amintsika eto zavatra efa nisy talohany ny fampianarana asa ny sekoly fampianarana asa zany fa nafody sy fantatra ny antony ny votoatim-pampianarana moa iny tsy maintsy misy ny collège ny mpampianatra araky ny taranja zay misy azy rehetrarehetra afaka tsara mandray fanapaha-kevitra amin'ny lalana entina anarenana ny fampianarana zay misy eto amintsika eto satria mitongilana be le fampianarana manavaka ny fampianarana misy amintsika eto manomboka hatrany amin'ny base any ambany indrindra any amin'ny école primaire ka hatramin'ny université satria ny zanaky ny mpanana no misitraka fampianarana ary fomba tsara fa ny zana-bahoaka dia mahazo fampianarana tsy zarizary zay zavatra zay zany everiko fa azo atao tsara ny manarina azy azo atao ny mamatsy ireny tompo-pikaroana rehetrarehetra reny le toera-pikaroana reny vola zay afahan'ny mpampianatra ny université sy ny mpikaroka rehetrarehetra anao izany asa pikaroana zany ny zava-misy eto amintsika eto de zao tsy mba enona mihitsy tsy mba eno mihitsy reny olo manampahaizana ambony reny na dia misy ara hevitra tena tsara izay arosony de tsy raisina professeur Nason Stéphane zay mpiaradia aminareo anatin'ny fividianana fa raha sendrano nandeha tany amin'ny anjery manontolo izy teny akatso de nijery ny programme ny physique chimie de hoy izy hoe programme tamin'ny 1969 ozy tamin'izah mbola mpianatra mbola ampianarina an'ilay boakely le tena eny akatso hevitra ao monsieur Mamy RADILOFE ny fanotanenana petraka tamiko zany de fanabeazana sy ny tanora za tsy amela belatra tsony ako zany ny resaka le zony teo satria anjaratsika malagasy zany misitraka fenony zony
zany hoe miainga aty amin'ny EPP zany ka hatraty amin'ny université anjara amin'ny fanjakana miahandreo zanaka malagasy tsairay avy reo mba ho tonga amin'le olona tiana ho tonga safidin'le olona io mba olombanina izy raha olom-pirenena tokoa azo heterantsika. Fa ny teny fatoako dia zao ny tanora. Nanarika tokoa ako fivorian'ny tanora niaraka tamin'ny OIF atao amin'ny Assemblée nationale. Nanarika tokoa satria zava-dehibe amiko tokoa ny tanora satria maro anisa tokoa ny tanora zany raha eto amin'ny firenentsika. Ary zany tanora zany dia voatsikajy hoe ao anatin'ny 15 taona ka hatramin'ny 13 taona. Mampalahelo eto Madagasikara zany dia milaza daholo isika fa mikarakara ny tanora. Nefa rehefa mijeritsika raha mandalotsika zao amin'ny ministeran'ny tanora miaraka amin'ny fanatanjahantena io dia mahita ianao raha tsy diso tsy mihoatra ny 500 sy arivo ny mpiasa ao 1500 azontsika jereny zay zavatra zay. Nefa ianao rehefa mijery any ministeran'ny fahasalamana 14 000 ny any na mihoatra ary amin'izao fotoana zao. Mikarakara tanora ve ny fanjakana sa tsy mikarakara tanora? Raha 14 000 ny ariany dia 1500 latsaka ny atsy amin'ny ilany atsy. Hatramin'izay ka hatramin'izao zay olona apetraka ao ministère sport et jeunesse dia hoe voie de garage. Zay no fahainoana azy nefa mikarakara tanora ny fanjakana. Mampanantena ve Mamy RADILOFE rehefa ianao filoham-pirenena ho atsimbadika ao zay avetrany dia toky ameko zao avetrany zany ary fanamby apetrakantsika 3000 personnes ny avy de recrutement immédiatement tonga dia raisina daholo zay voaka tsy maintsy miditra daholo ny inspecteur de la jeunesse ny inspecteur des sports tsy maintsy atao ministère matanjaka ministère ny tanora satria zava-dehibe tokoa anany tanora. Ary ao anatin'ny fatanorano ingy misy le atao hoe programme national des jeunes zay miainga hatrany amin'ny fokon'olona sy ny fokotany miainga avany zavatra io miaraka mijery daotsika inona atao an'ny tanora. Miainga avany koa ny programme national des sports zay vao tonga makaty Antananarivo daholo izy rehetra atao anankiray hoe programme national du sport national izy amin'izay fotoana zay. Fa raha mihaino ny fanazavan'ny damateny am-boalohany ako dia hoe misy ho ahitsiko izy izy ny fandaharam-pampianarana mba ho mpamorona asa ny tanora nanampy moa ny Kandida BERIZIKY teo mahakasika ny misy resaka fitantanana ihany koa izy hiditra kely makany amin'izay le resaka fitantanana izay ako Mamy RADILOFE ohatrany ahoana zany ohatrany ahoana ny endrika mpitantanana resaka gouvernance no tiako azavainao misimisy kokoa manodidina an'izay lohahevitra ny jeunesse na makany amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Fanjakana taratatana ndika amin'ny bonne gouvernance zany amin'ny teny malagasy. Tsara zany mazava ho an'ny tsaray zany atao hoe fanjakana tsara tatana zany. Ny atao hoe fanjakana tsara tatana raha ho anazavako azy fohy satria tsika tsy afaka mivalapatra loatra dia misy le fanazavana ara-politika dia misy le fanazavana ara-sosialy dia misy ny fanazavana ara-ekonomika. Ny ara-politika zany dia anjara ny fanjakana zany no migarantir mamety toky zany fa hanatanteraka tsara ny raharaha fanjakana rehetra. Garantir zany la bonne exécution des affaires publiques. Zay ny dikany ara-politika ary miantoka ny fanajana ny zoma olombelona assurer le respect des droits humains. Zay zany zay ny tena asan'ny fanjakana ara-politika. Dia aveo ara-sosialy izy dia tsy maintsy zany ianao manaraka ny vahoaka tsirairay ianao manatanteraka ny zony anatin'le teny hoe misitraka feny ny zony jouir pleinement de ses droits. Raha ohatra zao karaha itsika fanazavana anankiray amin'izay ara-sosialy zay hoe mananjo ianao mananasa. Rehefa mananjo ianao mananasa anjara amin'ny fanjakana zany mametraka ny sehatra rehetrarehetra ahafahan'ny mpanambola rehetra manao orinasa ahafahan'ny vahoaka malagasy miasa. Anjarany zany tsy fantatra zay ataony ao défiscalisation tsy fantatra zay mbola atao ao zany fa tsy hiditra amin'iny ahako. Manokatra izy ny sehatry ny asa ndraiky io eo anivon'ny fonction publique ohatran'ny lazaiko teo za irecruter 3000 zao ohatra ao ministère jeunesse ho an'ny tanora irecruter ohatra zay zany dia dikan'izany zany misokatra zany le sehatry ny asa nefa na izany na tsy zany ary mbola misy ihany le vahoaka malagasy tsy hanasa inona ary ny adidin'ny fanjakana nefa anjarany no mian'izay olona tsy hanasa zay za avy hatrany eto zany dia miteny fa za zany amorona an'le hoe kitapom-bola contrat social zany omenan'ireo olona ireo contrat social zany omenan'ireo olona ireo zay iny fanjakana zay
mila fepetra vao mahazo an'io mamalagasy sy tsy anasa ohatrany ahoana no hitanaovana azy fehezana ve ilay vola verivery foana amin'ny fitantanana isan-karazany any am'le vola économique namaly anao an'izay d'accord les gouvernance zany bonne gouvernance vola économique manana fanamafisana zavatra nytenen'ny kandida namako alay-panahy zany izay kandida mba ampilendalendany isika mpifidy hoe ataoko an'izao fampanantenana zao fampanantenana zao fampanantenana zao ny tenako tsy hanao fampanantenana mihitsy hoe anao fahagagana eto de ataoko an'izao de ataoko an'izao de ataoko an'izao de avotra isika malagasy mandaingy zany tsy vitany olo tokany na ny fitantanana firenena fa tsy maintsy tsinjarana ny fahefana tsinjarana ny fitondrana zany hoe ny politika ny momba ny tanora ny politika ny momba ny fanabeazana politika momba ny fiarina sy ny toe-karena politika momba ny edivana amin'ny kolikoly politika momba ny edivana amin'ny fandripalemana de miainga avy any amin'ny fototra atao etanjara morazaka zany hoe avy aty amin'ny fokotany sy fokon'olona de efa jerevana ny tanora izy adaolo ny tanora miravoravo tanana tsisy atao amin'ny tanàna inona daolo no misy inona ny tsy ananatsika inona no ananatsika eto amin'ny faritra ivelomatsika zay zany eo fokotany io zany no sehatra afahantsika mijery akaiky sady io ihany ny rafitra akaika ny mponiny akaika ny olo-pirenena io fokotany io aza mamorona zavatra hafa intsontsika ozy izy mivazaha zay hoe azafady mindrana kely an'le fitenenana on va pas réinventer la roue fa inona nefa eo pelatenatsika malagasy amin'ny resaka tany fitondrana tandalana amiko dia ny rafitra fokon'olona ny rafitra fokon'olona ihany sisa am'izao fotoana zao no mahavita manapirofo eto amin'ny firenena fa zareo ihany mbola afaka mitazona ny atao hoe fisiny fandripalemana am'izao goragora misy eo amin'ny fiahina ny fananana sy ny ain'olombelona eto Madagasikara zao fokon'olona satria nandeha tany mitsidika tany tsy mondrefana tany Tuliara sy ny faritra anakao tonga trany dia ny fokon'olona ny dina be no mametraka ny fahatonina eto any amin'iny faritra iny za zany tsy mandeha makaiza sy makaiza so fa amiko ny fanjakana tandalana na ny maromarona kokoa ny fitondram-pirenena satria ty fanjakana ty matsy diso izy io fa verako azy satria ny fanjakana fandraisan'ny olona azy eto Madagasikara fanjakana mira mpitondra fa tsy miahy ny soimbonany malagasy rehetra mila amboarina io zay mahatonga hoe fitondram-pirenena am'izay tsika samy mahatsiaro tena ho tompony raharaha am'ty raharaha ty noho zany amiko zany ny momba ny tanora zany dia eo anivon'ny fokotany sy ny fokon'olona no mijery momba ny vehivavy sahirana ny akizy ny olona marefo ny olona kilemaina ny olona sembana eo anivon'ny fokotany no mijerevana azy sy ny fokon'olona de miainga eo ny volavolana tetim-pivoarana miainga eo ny volavolany vina ho tanterahan'ny fokotany rehefa tsy vitany fokotany izy de tanterahan'ny firaisam-pokotany sy ny firaisam-pokon'olona rehefa tsy vita zay de miakatra amin'ny ambaratonga noho izany amiko ny fanjakana tsara tatana dia mampiena ny fahefan'ny filoham-pirenena zay manjary alay-panahy ankehitriny anao fitondrana mpanjaka voafidy zao fotoana zao zany za mirotsaka dia mampilaza antsika mpifidy ary manome toky antsika mpifidy fa za tompoko dia hanena ny fahefako ary alefako any amin'ny fototra any amin'ny fototra de ny fokonao tany miakatra miakatra am'izay fotoana zay toerana tsy mpanao fahagagana tsony hoe miakina ampidolona na fanaovana lalana na fanaovana trano tsy mety io tsy mety io fa miakina amitsika olo-pirenena hoe etanjaray morazaka zay zany le hoe mivalobabena zany de tsy mikasika za samy rehetra fa isika rehetra tsy afabela am'ty nosy ty samy nameny ty nosy ty sosiny tsara daholo tsika manana didy zany tsika mahavaly soa zay soa nameny firenena zay fomba anaovana an'izay
fitsinjara mpitondrana sy ny fitsinjara pahefana miala miainga amin'ny rafitra fokon'olona zay io ny republika atsika vita malagasy io koa demokrasia tsika vita malagasy aza mindrana eny amin'ny hafatsontsika fa aloha miainga amin'ny atsika de mba mampiseho a manana maha izy azy am'izay a ny firenena malagasy ohatrany tsy voazavako le anina teo a misy an'le farany teo nga mba tsara zavaina ihany le resaka arakasa teo reo olo reo zany a tokony misy tambony zany omeny fanjakana anjaran'ny fanjakana miandreo le ara ekonomika no mandohan'io satria zay le fanjakana tsara taty na ara ekonomika za koa moa zany nanatrika ny fivirina natao niaraka tamin'ny Bianco sy nietsika ny fivavahana HFKF tao amin'le pavé miady amin'ny corruption zay nanaovan'ny zareo fanekena tao ianao zany nandrefa hoe anilakaka hony a namoaka 20 tonnes de safira de noho nyjerena hony tany vato a de raha nisy denisy angamba 100 kilo mivoaka tao tsy ananako tsara zany le sariny le izy fa ny tena tadidiko de hoe nandro taxe io 100 kilo io a ho 1000 ariary par gramme fantaritsika ny valeur an'le safira ny tiako am'le ara économique zany c'est la bonne gestion des ressources et des ressources naturelles ressources humaines zany sy ny ressources naturelles zany hoe raha hiditra ny loi des finances zany tsika de tsy maintsy arindra aloha ny fampiasana ny volam-panjakana le fampiasana miopapana zany tsy maintsy arindra ho any amin'ny vahoaka malagasy ary ny ressources naturelles kosa tokony ampiditra vola feno mihitsy ho an'ny fanjakana afana manatanteraka recrutement sy ny contrat social rehetrarehetra zao raha 20 kilo zany navoaka ny teo ivato nakaiza zany ny 19 tonnes mahery zany nakaiza tsy fantatra zay misy azy dikan'izany zany a nisy ohatrany magie kely tao ampovoany tao a zay fantatsika tsara fomba fanaovana magie zany fa ny azy zany a de tsy maintsy mipetraka mazava ny lalàna suivi évaluation a voaka aty amin'ny lakaka ianao a tsy maintsy hita aty amin'ny ministère io vato io a tsy maintsy hita amin'ny fivoahana io raha vao tsy hita io tsy maintsy mazava io ary zay vola tokony ho ampidiriny io de ahitsy ifanaraka amin'ny ilainy malagasy ny vahoaka malagasy ray manontolo afana mandohan'ireo tsy mila ny firenena iresa-pirenena zany fa kosa mila ny fampatokisany amin'ny iresa-pirenena mba hijanonantsika ao anatiny hoe firenena ny tena mikambana tanteraka am'izao tontolo zao zay zany fanazavana meko hoe am'izay fotoana zay zany afaka misitraka feniny zony daholo ny vahoaka malagasy rehetra angamba tokony alatsika ao anatin'ny voambolatsika le hoe fanjakana fa tokony atao hoe fitondrana le izy ka raha tsara tantana ny fitondrana dia milamina daholo any ny rehetrarehetra tsika rehetrarehetra manko samy teny anio ny kandida rehetrarehetra zany samy teny anio fitsinjaram-pahefana de fanomezana ina moa ty fahefana lehibe a ny faritra ny any fotony isan-karaza fa zay a zay zavatra zay zany a tsy maintsy aorina amin'ny lazaiko hoe vato lampy ny soatoavina mahamalagasy atsika be de be ny anatin'izany ny fokon'olona ary amin'ny iangana ary amin'ny bazy ary zany tovhevitra midamba zany itovizana tsara mihitsy ny hevitra am'izay zavatra zay a zay mihitsy ny tokony fa ankoatran'izay ihany koa mbola misy zavatra hafa izay matetika tsy voafehny lalàna ka tokony ampidirana ny lalàna mihitsy sala ny fihavanana ohatra io fihavanana io lasa fialokalofana matetika ialokalofany kamo ialokalofan'olony ratsy ny mpangalatra ny inona ny kamo rehefa tonga ny fotoana fisakafanana de tonga any amin'ny tranoneny to satria namasaka izy ao a de mihinana any ny mpangalatra de hoe anazanaka anabavina ministra na zavatra ohatran'izay a dia tsy voasazy tsy aran'ny lalàna zany zavatra rehetrarehetra zany a dia tsy maintsy aravotsika atao ny fomba rehetrarehetra zany a ahafahana mampiasa nyreo sotoavina le fomba mampanaotsika zany a atonga izy a ho rafim-pitantanana rafim-pitondrana tena tsara za zany a mihevitra fa ny dina mpiarahamonina dia zava-dehibe tokoa amin'ny fitondrana eto amintsika eto mikasika ny rehetrarehetra io na ny tsy fandre-pahalemana na ny asa hafa izay ilana ny
ny fisitsika ny ena moa zany ny herivelona zay misy ao amin'ny fiarahamonina. Fantana kely fotsiny de mato kandida berzika rehefa ianao ny filoha-pirenena ohatrany ahoana ny fehezanao an'ilay goragora amin'ny fitantanana ny are-pirenena nisy efa expérience manko ianao satria ianao efa nandalo prime ministre nyresahana teto izy izy ianao hoe somary tsy nanana fahefana feno rehefa hanana fahefana feno am'izay ianao satria filoha-pirenena ohatrany ahoana ny atao hitantanana nyreny bois de rose ny volamena ny maro isan-karazany zay arahany vahoaka maso ihany izy fantatry ny olona ohatrany ahoana ny politika ao ataonao. Ny zavatra voalohany atao aloha de fanovana ny rafitra ovana le rafitra sala le rafim-pitantanana zany hoe zany ny lalam-panorenana mihitsy no ovana satria hitatsika ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana io ary zany fanovana lalam-panorenana zany entina anarenana zay nisy tsara teo aloha kanefa tsy mba nanosimbana ary koa anorenana araky le lazaiko teo aorina amin'ny vatolampy sotoavina mamalagasy atsika mba atanjaka le fitondrana fa raha fitondrana goragora dia afaka anaovana zay zavatra rehetrarehetra tsy mety zay ka dia tsy maintsy manova an'le rafitra zay ary rehefa manova dia safidim-bahoaka no ametrahana le rafitra zay apetraka eo zany zay zany zava-dehibe atao voalohany indrindra tsy maintsy atao zay ary zahay ao amin'ny antsika Madagasikara dia vonona ny am'izay mihitsy hoe rehefa ampindraminy ny vahoaka fahefana dia anovan'izay rafitra zay kely am'le resaka sao de le are-pirenena nahoana io zany manitikitika ny vahoaka mihitsy am'le mitavozavoza mandray fepetra matahotra ndray fepetra de mandarany firenena tsika miresaka eto mandeha bois de rose ary mandeha volamena ary mandeha bois précieuse ary mandeha ny tortue ary sao de ho tonga eo tsika de tsy amaly indray mety ahita ny vahoaka amin'ny lafiny zany satria fantany tsara mihitsy fa anazy zany le rehetra tenentsika eto zany ny tena manahirana atsika manko de zao todika kely any aminao am'izay lafiny zay hoe ny bois de rose de tena tsy hita mihitsy zany ny soa azo tamin'izy na any amin'ny faritra misy anareo ary ka zao zany ny olana amin'le zavatra ne le faritra iavian'le arena mihitsy no tsy misitraka le arena le tamberiny le arena izay no trandrahana satria trandraka tsokosoko satria re olona zay mpitrandraka ny an'io arena io resitsika zany le bois de rose le andramena teo efa mbana andoa etra ve izy reo mikasika an'izy io ary napetraky le fanjakana ve le etra ka izy azao mitaky hoe oenda amin'izeny tenao zavatra ohatran'izany loza satria raha vao tsy mampiatra ny lalàna ho atsika de tsy misy zavatra vanina eto amin'ity firenena ity tsy misy lalàna mikasika an'io ane zay mihitsy ny zava-misy ny lalàna zay natao de le ordonnance manakana ny fanapahana ny fanondranana sy ny anina rehetrarehetra na le ordonnance anakiro fa ny tena hoe ianao nanao an'izao dia izao ny sazinao mifanaraka am'le zavatra nataonao ary miverina rity mba nisy kely fanomezan-dalana avy tamin'ny fanjakana mbola tsy prime ministre tam'izay fotoana zay hoe aondrana le izy dia mandoa an'izao ny ianamoty sataxe ianareo tsy hitany nalehan'le vola rehetrarehetra tao ve maro nanaovan'le fanondranana aiza daholo le vola lasany amin'ny kitapo-bolam-panjakana fa kitapo-bolam-panjakana aiza antanina naizanaiza io tamin'ny fotoana zay prime ministre na aiza tsy fantatra ny misy azy satria ahodikodina le izy ka zaho mihevitra fa rehefa tonga eo tsy maintsy apetraka daholo ny fanaraha-maso akaiky ny arena voajanahary rehetrarehetra zay eto amitsika eto ohatra zao le comptoir de l'or aiza ny misy azy nefa iny ane tokony mahavita tsara mijery ny le fandehany volamena manara-maso ny lalana lehan'le volamena rehetrarehetra ny fitrandrahana azy ny fanondrana anazy tsisy ohatra nanana comptoir de l'or tsika de efa tsy nanana volany tsika taty amin'ny réserve voilà le réserve de devise zany voalazanao zany maro dia maro ny zavatra azo ametrahana le fanaraha-maso intitra io tortue io ny olona tratra amin'izy io inona nahazo azy hatramin'izao
ny zavatra mampalahelo anazy de ty matetika ny arenatsika satria zahay tao amin'ny ministère de l'environnement tam'izany fotoana zany ania no nanao saisine ny CITES international mba anakanana ny varotra mikasika ny are-pirenena eto Madagasikara fa indrindrandrindra zany fa tokony gatrainareo fotsiny le olona rehetra tratrana nono kafiry ny olona le liste nalefa any amin'ny président de république élu ane ka olona tsy hoe le mpitrandraka bois de rose ihany io fa le olona efa niarany didy pitsarana efa nandalo fitsarana zany a kanefa niazakazaka mandeha eny rehetrarehetra reny fa tsy mba niaran'le sazy mihitsy mefitenenana kely momba zay resaka bois de rose zay ho an'ny dama sy Mamy RADILOFE satria mino fa manako tenenina to satria efa fotoana mandroso be nefa nareo mbola iresaka kely tsirairay rehefa feo kasika ny bois de rose a io tsy any fanjakana io fananana io zany hoe tsy any mpitondra io sy ny miaradia aminy na marimarina kokoa ray kopakopaka amin'ny mpitondra fananam-pirenena na ny bois de rose io na ny volamena io na vatosoa io rehefa are-pirenena de soimbonatsika malagasy io fa tsy any zareo rery noho izany mananjotsika itaky ho lasa mba tsy ho tompotrano miono am'ty raha ty de tsy maintsy manova ravitritsika satria manjary le filoham-pirenena mpanjaka voafity foana no mitondra ny firenetsika mahatonga atsika miresaka ny hoe manina moa ny are-pirenena lazaina hoe rehefa irotsaka filoham-pirenena fa rehefa ilatsaka kandida mpanjakana ohatray fa rehefa inona zany firenena de inona fanjakana de eo indrindra no resaka mandeha hoe zay ny mampatonga hoe vaina tanteraka ny rafitra ary manova lalam-panorenantsika ametraka ny faefa fokotany sy fokon'olona ho lasa fokotany tena hoe zaka tena mihitsy lasa iatena ve zany le olona de ahoana ny miaramila satria andro masom-pokon'olona ny filoham-pirenena tsy afaka mahita ny Madagasikara manontolo rehefa apetraky ny lalam-panorenana ny andro masom-pokon'olona de nany sisy tanitsika aza misy fokon'olona daholo fa tsy mifanitsaka amin'ny asan'ny maramila sy ny mpitandro filaminana eo indrindra ny tena tsara apetraka satria zay le anaovana azy ao anaty lalam-panorenana voalohany indrindra aloha ny andro maso maharaka ny Madagasikara de miponna mamina mila lanja aloha zany a ny andro masom-pokon'olona anaraka ny fiarovana ny arenatsika tsy voaka de noho izany misy maramila eto ary ny maramila atsika nge zanapokondrolona ihany fefa nisy miaramila ihany koa dama ny teny hoe hotifirina ambulance rokety raha vao mahita zay eny fa ny maramila zanakapokon'olona ny resako misy ro maramila zanapokon'olona reo avy eo fokon'olona miakatra ary tena tsy maintsy apetrakitsika ny fanomezana lanja ny service civique sy ny génie militaire ary reo zany miasa miaraka amin'ny fokon'olona ametraka ny fandripalemana eto Madagasikara sy iarovana ny arenatsika tsy voaka ary mizavatra tena ngeza be boraka be ny atao hoe tafika an-dranomasina nefa ny Madagasikara nosy ranomasina midadasika be io zany a de vaindon-draha raha ho apetraky tsika fa tsy hoe ho apetrako rehefa tonga eo misy fanontaniany roty teo Mamy RADILOFE momba ny na zany a raha momba amin'ny bois de rose zany resanao to zany hoe le zavatra mampanahirana ary mampitabataba ny malagasy betsaka am'izao zao resantsika zao izy io zany a tsara aloha fatarina fa misy lalàna manokana zany ny manasazy andreo olo manao ny bois de rose io ny voasazy aloha mbola tsy fantatra fa voaingana izy io no nitsangana io fitsarana manokana io de efa mandeha izy io am'izao fotoana zao manasazy an'io zavatra io fa ny ahy zany a ny lalàna ihany ny feany rehetra ny ahy ny lalàna zany am'izao fotoana zao a tsy mbola mazava malagasy ray manontolo mila hain'ny malagasy zany olo hoe inona marina le lalàna de ahoana fanotikodonan zareo a ny famakinan'io lalàna io zany tsy maintsy mazava tsara mihitsy aloha ny fipetraky io lalàna io a raha manao ara-dalàna ianao tsy ny andramena ihany akory io na ny volamena na ina fa ny rehetra toutes les ressources de Madagascar zany mila mazava tsara daholo hoe ahoana ny fomba fitrandrahana an'io a de ahoana ny vola tokony hiditra amin'ny fanjakana mila ahitsy zany ifanaraka amin'ny ilain'ny malagasy a de zay a ho fantatrao am'izay fa raha mandika an'io ianao a de ho fahitateraka ianao satria ho mahery tokoa no sazo mahazo anao fa raha miditra ao anatin'ny fanajana ny lalàna ianao amin'ny fiarovana ny are-pirenena
fiarovana ny rem-pirenena hoa sy ny fanoranana azy ao anatin'ny lalàna dia maso tombontso bebe kokoa ianao a pour un peu de risque fotsiny risque anankiray zany tena ngeza loatra zay ny tsy maintsy apetraka zany zay lalàna zay fa zay lalàna zay zany tsy maintsy apetraka mazava fatariny vahoaka ray manontolo zao zany le rafitra ho apetrakintsika anatin'io zavatra io a zao raha mety raha manao ianao a zao ny tombontsoanao raha tsy manao ianao a de zao sazy entitra zao ny azo anao tompoko lasy sy tompoko vavy mandeha ny fotoanantsika ny kandida larana fa 70 Jean Omer BERIZIKY avy amin'ny antsika Madagasikara ny kandida larana fa 4 RASOLOFONDRAOSOLO Zafimahaleo na idama Mahaleo avy amin'ny fiaraha-metany Valibabena larana fa 4 ary ny kandida larana fa 13 Mamy RADILOFE zay natolotry ny antoko roso any démocratie sociale na RDS miaraka tamin'ny Route Randemandranto sy Pascal Rason no niarany dinidinika teto anatin'ny fandarana Tapatapak'Ahitra ety am-pamaranana dia satria fahampelezan-kevitra no misy atsika kehitriny dia ometsika ny teny fahampelezan-keviny avy izy telo mirahalahy asa izany anomboka ny fahampelezan-kevitra sotranareo nanaty zany sotoavina mamalagasy atsika zany a amin'ny fanajana ny fizokina zava-dehibe tokoa zany amiko antsika i Madagasikara ry malagasy avako tany razantsika izy tia foinjanahary ho atsika lova sarobidy napetraky ny razantsika ho atsika ka adiditsika ny mampandroso azy dia aoka isika anefa ny adiditsika andeha hifidy amin'ny 7 novambra andeha hifidy tsika satria izany no fanajantsika ny andraikitra amin'ny maha olo-pirenena atsika andeha hifidy fa mahaiza mifidy satria ty Madagasikara ty noho ny mahantsika azy de tsy amiditsika ty tsy atakalotsika ty tsy ampindramitsika nizany izy ty fa dia anjaratsika ty ka mahaiza mifidy tsara mahaiza mifidy sao de sanatreny zany ho ambakain'le tananao mandatsaka ny vato ao anatin'le vata ianao mahaiza mifidy fa misy olo kendry misy olo manam-pahaizana misy olo manana traikefa misy olona tia tanyrazana manana fandavatena ary vonona hiaraka aminao raha malagasy amin'ny reo kandida rehetrarehetra reo mahaiza misafidy amin'ireo kandida reo izany no afatrafatra apetraka aminao mba tsy ahaveryzo ianao amin'io 7 novambra io ary ahaizanao isafidy tsara ifidy izay olona hitanao fa mahatondra ny tanindrazana ary afaka ampandroso ny firenena miaraka aminao isikarakara jokony etany mpifidy ifidy ny larina fa 13 Mamy RADILOFE azoko atao toizana kely fotsiny misy kely sisa tavela 7 ny numéro zany numéro 7 zany raha mampampianatra 19 sur 20 ka dia noty ambony be zany 19 sur 20 zany dia izao koa no mbalazaiko anao hoe mahazo 19 i Jean Omer BERIZIKY job dia afaka hitondra koa am 2019 sotra ndrindra sotra nareo rehetrarehetra etany mpifidy izy zokony dama sy ok sotranao hiatrika fotoan-dehibe tsika malagasy mananteny indray fa hitondra fiatsarana amin'ny fiainatsika ity fividianany ty am'izao fotoan'izao nefa dia raha tsika miaina fa mbola tena latsaka katerena tanteraka isika malagasy ary miatra ny akamaroantsika zany hoe ny maro anisa mihitsy zao no tena latsaka fona ny farimpiainatsika ary ny fifidianana zay mifandimby teo dia fifidianana voka fifidianana tsy nitondra fa mpiakarana
ny fampianatsika fa fifidianana miteraka mikorosy ny fiainatsika malagasy tsindriko tsara maro nisy fotoany zao ahafahatsika avy any ambalam-bahoaka mametraka fa tapitra amin'ity fifidianana ho avy ity ny fahefanny zareo ombokobaka porofotsika zany amin'ny alalany safidy ataotsika andao faizina amin'ny safiditsika ry zareo o ambalam-bahoaka reo tenako zay miteny de efa niaina tao ambalam-bahoaka ary efa niaina koa teny ambokobaka fatako reo tontolo anankiroa reo fa za mirotsaka kandida kosa de mamitahiraka mitondra ny feotsika avy aty ambalam-bahoaka hanasazy anao fitsarana amin'ny alalan'ny fifidianana amin'ny fafito novambra andao raisika an-tanana am'izay Madagasikara fa tsy ho velatsika fotsiny eo ampelantanany reo mpanao kobaka avy any amboikobaka reo ny safidy dia adidy ny safidy tsy terena tsy vidiny fa eto amin'ity fotoana ity am'izao fotoana zao indrindra sisa no ananatsika olo-pirenena tsirairay fahefana manana fahefana kaitsika tsirairay zao fa tsy tsapatsika iny fahefana iny le vato manatsafidy zao ihany tsika ny manatsafidy ibaiko nio avitsika zao ihany fahefana eo ampelantanana tompoko iny vato alatsaka iny fa aza takalo vola aza takalo resaka rendrarendra aza takalo tapomaso fa apesao nao apesaiko apesaitsika rehetra malagasy ty fotoany ty ampisehotsika fa io ny fahefanananatsika 7 novambra sisa fahefanananatsika voalatsaka io tsika de verina amte olondray maizy amy fidy apeso ny fahefanao ampelantananao de safidinao ary arotsay amin'ny larana faefatra da Mamahaleo mpamita iraka ny atongavako eto mpamita iraka mba tsy ho isy foana ny elanelana misy eo ambalam-bahoaka sy ny eny ambokobaka ida mamy RADILOFE avy amin'ny roso ny démocratie sociale larana fatelopolo etaniny olona ifidy anao ry vahoaka malagasy piraitan-drazana tonga ty ny fotoana amin'ny fafito novambra ho avy zao a ametranao no avinao a amin'ny olona anankiray a zay safidinao a isolo-tenanao a hitondra ny firenena na ny olo-tena tokoa ny Kandida Mamy RADILOFE zay ny tenako a isolo-tenanao a ao anatin'izany fifidianana zany ny teny filamatra zay netiko andresen-dahatra anao a dia ny vahoaka misitraka feno ny zony miaraka mitepaka telo ny fanontaniana mipetraka zany de hoe iza ny tondra ny teny olona sahala amin'iza no safidinao a iahany zay zonao zay a afana manatanteraka le fiaraha-miasa ny fitondrana malagasy sy ny vahoaka malagasy zahako olon-dalàna ny tenako olon-dalàna efa mifezina tao anatin'ny lalàna ankehitriny dia tsy misy na feo ray ary milaza fa za tsy afaka natanteraka an'izany tsy manana ako resaka milaza hoe nampiasa an'izao na nampiasa an'izao ny tenako rery ny solo-tenanao satria mitovy aminao ny tenako a ka mangataka mpanajana zany a ianao vahoaka malagasy mba anatanteraka an'le teny filamatra hoe misitraka feno ny zony a dia fidio a ny Kandida RADILOFE Mamy na roso en démocratie Kandida numéro 23 amin'ny fafito novambra zonao no mifidy apesao ny zonao safidinao amin'ny 7 novambra tongava mifidy fa raha azonao ny zonao a de azonao ny tombotsoa fanandrify am'izay
soratoko ame azy kosa ny namantsika rotorandriamandrato saika manongizy fa voalanana fotoantsika iresaka bebe kokono izao ny zava-dehibe nivoaka tamin'ity fiainaty dia ny afahantsika tsirairay hiteny ny zavatra tena angasany ny vahoaka malagasy dia aizany famarina ahoana ny fomba narenana ny firenenana nipetraka amintsika rehetrarehetra ny andraikitra misaotra tompoko misaotra tompoko misaotra ny fandarana